vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran manonona ny fiadanany tompo atsika menakavy eto tapitanana ny tsy anaratsoa sy ny manodidina akory aby falindray ny tenanay sy miaraka amitsika eto ary manomana fotoana lehibe sy goavana ny sabotsy fadimin'ny volana oktobra ho avy izao am valora sy sasany maraina am valo sasa maraina eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko antarandolo ambadiky ny station sel grand défi taorinan'ny fotoana lehibe tany Antananarivo to amin'ny collision de Madagascar de eto ndray zany no anatanterantsika ty fotoana ity grand défi 2024 ho an'ny fianaratsoa manokana inona moa le grand défi fanambo goavana iadiavatsika amin'ireo fananam-pamosavy anampotena ny herin'ny famosaviny ny oziny ny aretina tsy sitrapanafody ireo fa karazana problème vamina herin'ny maizina satria tadeo fa misy ny problème avy amin'ny demony avy amina fanaratsy bloqué ny tsenanao manapotika ny tokantranonao ary tsisy mahafaka an'izany raha tsy herin'Andriamanitra anasana atsika menakavy itsika rehetrarehetra eto tapitanana ny fianaratsoa ity fotoana lehibe grand défi tena izy ianao na iza tanteranany sabotsy 5 octobre amin'ny valo sasany maraina tsy amin'ny sivy fa amin'ny valo sasany manomboka fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko Antarandolo ambadiky ny station sel na le station fanaovana lasanty fotoana le sel io de ambadiky io ny anaovana ny fotoana io ao amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko tongava hitondra ny vavaka amin'ity fotoana ity ny pasteur tovina rivotria marivony sy ny ekipa rehetra miaraka amintsika ao andray fahasoavantsika velo matoboka de amboroeny voninahitra ho an'ny tompo ny joroko vavolombelona eto iza zany fitiniko kely any zavatra nanjoa tamin'ny 2017 ny tapaka ty taolako ty de rehefa nitapaka taolana iza le tapaka ty mbola vontigny togna eto de rehefa nitapaka io de nisitrana le amin'ny soroko de nisitrana tamin'ny 2017 tsy nanina tsony izy fa nisitrana de ndray andro aho tamin'ny herinandro angamby izay avy nianatra nanao za matsy mianatra manao mpiandry asa fanompona ny ala veto alahady tonga ry amin'ny arembisy ery tsy haiko fa tonga de ohatrany fanina tapaka ohatrany lahady de nienjera tsy nahatsiaro de tsy raiko firy mola izy fa nietiko mandeha eny any makaty foana manao niana sitrana tompo asitrana tompo tamla sabotsy ariva ho lahady maraina ako nanomboka sepotra rehefa halina ahoana raha mitomany mihitsy tsy afaka mivadika fa le vadiko mamadika ana de latsinainy maraina am'izay tehitra reo zanako reo mandehana makany amin'ny dokotera mama fa sao de mioba zavatra fa ianao ohatrany miareraka eny ara ho andeha fa mino afa Andriamanitra no hanasitrana ana raha ny fanompoko zao hananaovako mpiandry zao no hanampaha ty fiainako mino afa hanampy ahatra amin'ty farahy inona ty zavatra ty amin'ny tananao ty nandeha tany amin'ny dokotera am'izay amin'ny latsinainy manao radio ianao izy fa sepotra natomboan'le izy jerenao tamin'ilay radio nitsoka ny fandipatra le taola le tanako eo le izy zao somary ataovy ambombony kely mama zao hitanao zao io ka hita mazava tsara fandipatra zao le taola lasa ny fandipatra le taolako nitapaka nitsoka de mifandipatra de lasa nisy fivontosana le foko de izy io nisy fivontosa be io
gaga ihany fa ahoana dokotera zany ozy izy le dokotera mahazo anao fa tsy maintsy mila fandidiny ianao a io tananao io a satria le tanako tsy afaka niakatra de afeny koa le zanako foana le izy sitrany tompo foana zay foana anao ta tsy afaka niakatra ny tanako de milatsinainy atany talata ho any am-piangonana mazana de sepotrara mantsy any papa miverina ty anao zay izy le dokotera milaroby maraina eny ara ho a miverina ty ako zay fanafody pilina kely zay aloha no hoanina hoe mapa anale mifanahitainana tonga am'izay a mitalata maraina afaka andeha ho aza mantsy an'le zanako any am-piangonana natateraka le fadikana na de ao anaty fahaseporana fa hain'Andriamanitra foana mamany olana ny fiainako sy manasa tonga teto ianao de inona ny zavatra nitranga tonga teto ako a de niantso teto ny ray aman-dreny pastera Ertina omaly talata omaly kay zany omaly tamin'ny latsinainy aza natao radio io ho didina de niantso izy lasa niazakazaka mpanomponao ny solony tenanao iny tompo a tsy maintsy ho sitrana fa andeha ho any a iazakazaka any na de fampitsofa ny tanany fotsiny ara ho a hitondra fanasitranana ho a mbola narary be anao tamin'io a omaly talata zany tsy hoe marary fotsiny sady sepotra no tsy afaka mitsangana ty tanako ty fa atreo foana de mandray zavatra kely a de fa ty ambany fa tsy afaka miakatra le tanako rehefa natao délivrance tato a tonga de oatra nangoritsina volo zany a tonga de oatra volo be le tanako anankiray a de ny ilany atao foko ato tonga de nangididy be le tanako tena nangididy tanako ty jesosy fa maninona rea menatra zao raha mijery eto sady mangovotra be a menatra zao raha mijery eto fa mino atompo a sady mitomany any ho a fa hositranina ho ako hositranina tena nahoana atao ambadiky le vavaka de rehefa natao le délivrance sy aniny a niala le voly a eniko le tanako maivana natsangako le tanako sitana amin'ny anara Jesosy de tamin'ny maraina teo ako a miverina tany amin'ny dokotera rehefa tonga tany androany maraina mbola tany satria nalefa zareo nakany rehefa tonga tao ako de milanja aloha ianao zizy tamilanjako le taloha 60 de zao ndray a nilanja lasa 64 ahoana koa rao ziziny ahoana rao ziziny dokotera kola marary ndray to miakatra zanak'Andriamanitra ho azavahana alleluia de ozy izy le dokotera sady ome tena marina ve ny teninao madama fa ianao totra mime sady mifady ihany na ma nefa vo maika mitombo ihany de isaorako amin'ny tompo ary isaorako koa nareo mbola nandray a andao izy makatsy amin'le fanaovana fitsapana an'le taolanao ianao hoe hodidina na ahoana zaho atsy hodidina fa sitrana mantsiny azy jereo ny tanako jereny oatra miverina amin'ny toerany marina tsy mandalo fandidina ozy izy le dokotera oatra miverina amin'ny toerany izy le izy a tsy mila fandidina anao fa le fonao a mino koa fa ho sitrany fa ianao zany efa mivavako izy le dokotera oatra miverina amin'ny toerana ozy izy le mpitsapa verina amin'ny toerana ozy izy le taolanao fa satria le tsy afaka nietsika le izy zao izy afaka mihetsika tsara ny tanana tanana kiro tia tanana sirakoraka aleloha mafy be tainy tompo mama tainy tompo tsy miverina tsony zany sitrana tanteraka aminaran'i Jesosy afaka tanteraka milamina tsara mihitsy zao a milamina noho ny fandraisan'ny ray aman-dreny mpanahy solon'Andriamanitra marina paster vavaka ny ray mandeha tonga de nilamina sitrana afaka le taolako le nitsoky iny nitsoky io fa de afaka tanteraka ma afaka tena afaka zao mako ny teniko omaly izy ny teto omaly ozy hoe tsy amelana zay marary rehetrarehetra tsy maintsy sitrana ho azy zay marary rehetrarehetra de aigny tompo mampitoy ny tolana tapaka alleloia androany ray ambola iresaka fahoroana ny fanafantrana rehetrarehetra sy ozina rehetra manaky an'izany venao manao defi tsika fa amty fifadikanina ho an'ny diakona sy ny rehetrarehetra tya izy zavatra iova amin'ny fiainanao raha lasana vava alefasy manaraka paster teka orakoraka alleluia ianarako farasony ianarako inona ny zavatra nitranga zavatra nitsanga nandritra ny vala amin'ny 20 taona narary fo a reo vao malahelo a de safotra faly a de safotra reo misy zavatra émotion foko fotsiny de safotra de marary foana de miditra firy taona ianao nanao zany
vala amby roapolo taona valo amby roapolo taona nitaizany zany aretiny zany vo misy zavatra kely tenenanao na renao na metsika ny fihetsem-po de tonga de efa de zay foana nahazo ana nitady hevitra rehetrarehetra ny tsabo a tany amin'ny hôpitaly a nisy fotoana nandeha tany amin'ny fampotsampy a fa tena tsy sitrana mihitsiny tamin'ny fotoana anankiray a vangin'ny tompo ny zanako a narary a tena teo ambavahoan'ny fahafatesana no namangy anay ny tompo hoe afaka manasitrana anay izy de namaky baiboly a tamin'izay ny tomany nanao andramaso ny teny an'ny tompo hoe zao foana aveo a Andriamanitra mahazo ana fa zaho a meo psychiatre farak'izay tena mahay de tena tsapako hoe Andriamanitra Jesosy a no psychiatre tena mahay a satria vao nanomboka nareny tenin'Andriamanitra de ahoana ny fomba natongavanao teto nentin'ny zanako teto a zanakao firy taona le zanakao 5 taona ny zanako a nefinatonay zany no nataon'Andriamanitra lalam-pitahina nampatonga anay teto 20 taona ianao vao tenenina kely de torina vao misy zavatra kely mihetsika mifetse-po inona nataonao rehefa tonga teto ianao natao délivrance sa nieny toroteny fotsiny nandritra ny 10 andro a 10 andro fotsiny no nanaovana vavaka délivrance sy fifadikanina de raina ny tompo fa sitrana tsy miverina tamiko tsony hatramin'izao zany aretiny zany sitrana tanteraka 10 andro natao délivrance taorianan'izay tsy sisy ninona nietsika tsony nietsika tsony le aretina hatramin'izao ahoana nahalananao hoe tena afaka ianao samy misy zavatra renao na ohatran'izany de tsy manino nalalako hoe tena afaka nisy fotoana zay a nandoro briky a de tena vola amina million nampiasainay tao raha tamin'izaho taloha hoe amina million vola nampiasaina nefa potika de tena any amin'ny hôpitaly ny fiafarako fa tamin'izay fotoana zay a tena name voninahitra an'Andriamanitra satria tsapako hoe naseho an'Andriamanitra efa sitrana satria napotika sy rava ary ny fiainanay tamin'izay a de tena tsaroko hoe nanana fedanana nanana fifaliana teo zany natsapako hoe Jesosy ny fifaliana ho atsika Jesosy ny mampatonga ny fedanana anatsika fa tsy fananam-bola tsy fanana-karena fa Jesosy le fedanana le sitrana tanteraka zany iteka ao any tompotsika fa zao na izanaty zany tsy efa tamin'iny any le nandalo ady kely fa zao efa tafarina tsara ny zavatra rehetra de jorona vavolombelona indray a nisy fotoana zay a nivavaka izay mivady de nangataka tamin'ny tompo hoe inona ny avalinay aminao a tapirean'iny zavatra ngeda be nataonao taminay iny de raha mivavaka izay mivady a de evangin'ny tompo hoe manangana ozy izy fiangonana de nanangana fiangonana zay a tamin'ny vola 1 million a ny teo an-tananay nividiananay gravion sy vatomaloha nanaovanay an'le trano tamin'izay moa zay mbola tsy natsapa hoe inona le zavatra tian'ny tompo atongavana fa tamin'ny alalan'ireo vatomaloha sy gravion reo a nanomboka nanokafan'Andriamanitra fitahina amin'ny fiainanay a ary de raina ny tompo a fa tena voatsangana amin'ny fiangonana ary tena nandroso ny fiangonana ary efa feno zao ny fiangonana de efa any amin'ny toerana hafa indray satria efa feno ny fiangonana satria Andriamanitra de Andriamanitra fetomboana ary izy mahalala zay mahasoa foana ny mpanompon'Andriamanitra tomafitsara ny teka ao an'Andriamanitra sitrana tanteraka tahin'Andriamanitra ihany koa ny fiainany de nentina reny sotra ny tompo nanangana fiangonana nareo de zay mivaly ny fitina menay an'Andriamanitra nanangana fiangonana zay a de efa velona somatsara ny fiangonana efa tahin'Andriamanitra ny olona amin'ilay fiangonana ary efa tsapanay hoe efa tena tahin'Andriamanitra zay menakavy satria manao trano ny zanako a ao anatin'ny herinandro a ao anatin'ny ray volana de mitsangana tena nany olona aragaga hoe fa manina ny fiainanay ohatr'izao a fa za mampirisika anareo raha vavy namana sy ranada reo vao sitrana de manaova zavatra ao an'Andriamanitra aza miverin-dalana zany tsony a fa Jesosy tena tiatsika aza atao tsinitsinina rehefa famonjenana ataon'Andriamanitra ho anao reny a fa eto foana reny hijoroana misy fotoana ny devoly manala baraka anao a fa mijoro foana fa Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra ary afaka mitahatsika isan'andro san'andro izy teka syrakorakarena manonona ny fiadanan'ny tompo atsika menakavy eto tapitanana ny fianaratsoa sy ny manodidina akory aby falindray ny tenanay sy miaraka amintsika eto a ary manomana fotoana lehibe sy goavana ny sabotsy fa dimin'ny volana oktobra ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany maraina amin'ny 7 sasany maraina eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko antarandolo ambadiky ny station sel grand défi
taorinan'ny fotoana lehibe tany Antananarivo to amin'ny Coliseum de Madagascar de etondray zany no anatanterantsika ty fotoana ity grand défi 2024 ho an'ny fianarantsoa manokana. Inona moa le grand défi? Fanamby goavana iadiavantsika amin'ireo fananam-pamosavy, agnapotena ny herin'ny famosaviny, ny ozony, ny aretina tsy sitrapanafody ireo fa karazana problème vamina herin'ny maizina satria tadeo fa misy ny problème avy amin'ny démony avy amina fanaratsy bloqué ny tsenanao manapotika ny tokantranonao ary tsisy mahafaka an'izany raha tsy herin'Andriamanitra. Anasanatsika menakavy itsika rehetrarehetra eto tapin-tanàna ny fianaratsoa ity fotoana lehibe grand défi tena izy ianao na iza tanteranany sabotsy 5 octobre amin'ny valo sasany maraina tsy amin'ny sivy fa amin'ny valo sasany manomboka fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell na le station fanaovana lasantsy tony le Shell io de ambadiky io ny anaovana ny fotoana io ao amin'ny trano fivavahana vaon'oloko tongava hitondra ny vavaka amin'ity fotoana ity ny pasteur tovona revitria marivony sy ny ekipa rehetra miaraka amintsika ao andray fahasoavantsika velo matoka. Ny anaraka zany Samson voninahitsy ho an'Andriamanitra moa zany ny joroko vavolombelona eto fa za de nanana aretim-po ary io aretim-po io de niteraka rano tao anatin'ny lamosiko tao anatin'ny kiboko tao de rehefa niteraka rano de nanasorana rano 3 litre teny amin'ny hôpitaly de ny olona betsaka 3 litre tsoana amin'ny teo tsoana 3 litre tsoana amin'ny teo zany hoe za zany nipetsaka eo ambony seza de eto amin'ny kiboko eto le betsaka ane zany 3 litre zany de rehefa za amin'io sady asorona rano de mbola mena rano ihany koa de niteny an'le dokotera hoe fa ahoana hoe za asorona rano efa mena rano vao may ozy izy mahatsara anao io de nohanina sotsona ihany moa zany le rano de rehefa taty arina amin'izay le izy afaka le rano 3 litre de rehefa avy eo mitombo ihany le kibo de taty afara amin'izay lasa namaky tao an'ny lamosiko tao le izy de zany hoe ao an'ny lamosiko ao zany misy faritra anankifito zany hoe ny voan'le rano maina ny eo de mamaky ny eo maina ny eo de mamaky ny eo izany hoe kibo koa zany efa ohatran'ireny olona kibo efa ho teraka reny zay mihitsy moa filaza kibo sy volana mivotony any amin'ny lamosina de mivotony aty amin'ny kibo sa le amin'ny lamosina ohatrany hoe mamoaka fery araka le filazanao teo ny aty amin'ny lamosina tsy mivoto fa ny eto amin'ny kibo mivoto ohatran'ireny hoe zaza efa ho teraka hoe ho zazakambana de za mihitsy moa ny tenen'ny olona ho an-tanana hoe rovina anao ty vao ho teraka de za amin'io zany tena kivy satria nany devoly koa rehefa laza hoe tsy maintsy ho faty ianao tao an-tanana koa ny laza hoe ny olona sorona rano tsy maintsy maty nitonjako an'io aretin'io zany nanomboka 2007 parapatonga ny 2011 de rehefa tamin'izay fotoana zay efa tsy avy miaina ntsony satria za amin'ny alina matory tsy mahita tory rehefa matory ianao de midibadiba be eo le rano de sepitra ianao de ny olona ao an-tanàna mamonjy ianao de ahoana nahitanao an'ity lalany nisy fotoana efa tany amin'ny fiangonana hafa de tany an'le fiangonana hafa io ndray ohatrany tsy hitako ihany zay maminy satria rehefa tao de ohatrany vao may ary ny antomby ihany le areto de tamin'ny fotoana nisy fijoroan'ny pastera Hertina vavolombelona hoe délivrance momba amin'ny fo na mpianatra izy délivrance momba amin'ny fo de teo de ohatrany hoe andeha hoany azany fiangonana zany andeha hoany azany fiangonana zany de tsy nety lasa mihitsy de taty amin'ny faran'izay nanao ezaka amin'izay satria le izy asabotsy zay moa mivarotra mbola mavita mivarotra ihany fa tsena koa amin'ny sabotsy vao tena mandeha de tsy resy lahatra mihitsy zany le sabotsy fa rehefa taty arina lasa ihany de rehefa tonga teto de tadidiko tsara mihitsy tetsy amin'ny tsipoto itsy amipetsaka teo amipetsaka de za vao niditra teto de tonga de hitako hoe nisy fanamasina tena namangy azany velona ny fanatenanao velona ny fanatenako de rehefa mipetsaka kelikely teo de ohatrany tonga de ohatrany nisy zavatra ohatrany hoe
nialy zany tao anatiko tao de tamin'iny aloha mbola tsy de tena afaka le izy fa miverina fanjoany an'izay ne sabotsiny iny tonga de ohatrany tsisy nininona tsony tao akibo tao tsy hitako hoe nakaiza le aretina nakaiza fa tonga de niala ho azy fotsiny tao le aretina tsy hitanao hoe nakaiza sy nakaiza tonga de nanjavina tsy henonao hoe taiza hoaiza ny elany zany tsy fatako hoe taiza ny elany na taiza fa fatako fotsiny de ianao ve manambady aman-janaka manambady aman-janaka fantatry ny ankonanao zany aretina zany tam'izany a mbola tsy nanambady fa efa taty arina vao nanambady de zany hoe tsy fatan'le fa malaza tao an-tanàna io aretinao io ny olona ao an-tanàna zany malala tsara malala ny tsara ny olona ao an-tanàna fianakaviako zany ny anabaviko ny fianakaviako ray manontolo nalala ny daholo efa nentina tany ambatolapy tany atsimo tany ary hoe hitonja hidedavana fanafody misy zany hoe lalana ndray anjy tontolo hidedavana ravikazo anankiray fa natao daholo zay efitra efa lany aika rehefa tonga taty amin'ny tompo any roa herinandro fotsiny tonga de nanjavina njo herinandro de nandraviny tena maromaro kokoa ro sabotsy tonga voalohany ianao a de naheno maivana be fa ny faharoa zay vao tena tonga voalohany a de natsiary maivamaivany fa njoany tonga de nandravina tanteraka tonga de tsisy tsony tao anatiko tao atsam'le fiery tao amin'ny lamosiko tao tonga de maina teny eo nitsatsa le satria rehefa io zany rehefa pitsery ny fery io de tonga de raha atao apoka misy rokapoka sy tapany nana mivoaka ao anatiny eo isaky ny manapotsy io de mainany eo de mivoakany eo mainany eo de vakiny eo zany hoe mialatsiny mifona am'ty teny ty ohatrany efa sisapaty mihitsy ny zany efa zay mihitsy filazany olona tao tanàna hoe efa ndeha hoany ambomangakely izy anadio fasana ndray satria eny ambomangakely matsy fasana andeha hoany ambomangakely izy anadio fasana fa zao sitrana tanteraka sitrana tanteraka afaka mana mitsotsotikely ve afaka tsy manina tsony a tsisy ninina voto lama tanteraka ay fiadanany tompo atsika menakavy eto tapitanana ny fianaratsoa sy ny manodidina akory aby faly ndray ny tenanay sy miaraka amitsika eto a ary manomana fotoana lehibe sy goavana ny sabotsy fadimin'ny volana oktobra ho avy izao am valora sy sasany maraina am valo sasany maraina eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko antarandolo ambadiky ny station sel grand défi taorinan'ny fotoana lehibe tany an-tananarivo to amin'ny collision de Madagascar de eto ndray zany no anatanterantsika ty fotoana ity a grand défi 2024 ho an'ny fianaratsoa manokana inona moa le grand défi fanambogoavana iadiavatsika amin'ireo fananam-pamosavy agnampotena ny herin'ny famosaviny ny oziny ny aretina tsy sitrapanafody ireo fa karazana problème vamina herin'ny maizina satria tadio fa misy ny problème avy amin'ny demony a avy amina fanaratsy a bloqué ny tsenanao a manapotika ny tokantranonao ary tsisy mahafaka an'izany raha tsy herin'Andriamanitra anasana atsika menakavy itsika rehetrarehetra eto tapitanana ny fianaratsoa ity fotoana lehibe grand défi tena izy ianao na iza tanteranany sabotsy 5 octobre amin'ny valo sasany maraina tsy amin'ny sivy a fa amin'ny valo sasany manomboka fotoana io eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko antarandolo ambadiky ny station sel na le station fanaovana lasanty fotoana le sel io de ambadiky io ny anaovana ny fotoana io ao amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko tongava hitondra ny vavaka amin'ity fotoana ity ny pasteur tovina revitria marivony sy ny ekipa rehetra miaraka amintsika ao andray fahasoavantsika velo matoboka vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra
Vahaony olo, vahaony olo, nandeha tantely izy mba asitra.